zay zany makasika zeny lafim-baovao tanteraka kosa indray nanomboka omaly ary aritra telolona ilay séminaire iray sampirenena makasika ny arbitrage izay natao anelanelanana rehefa misy ny tranga samihafa teratany vahiny no manome ny fampiofanana ary vonina nome ny fahaiza-manao ihany koa ho an'ireo mpiofana. Ny arbitrage dia natao amahana ireo olana mpandraraha amin'ny fomba aingana ary tsotra. Raha ny eto amintsika eto Madagasikara dia misy ny ivitoerana antsoina hoe CAM na ny Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar misahana izay arbitrage izay. Mandritra ny 3 andro nanomboka omaly dia misy ireo manam-pahaizana manokana avy any ivelany mizara ny traikefa sy ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny resaka arbitrage izay misy tombony maro tokoa raha oharina amin'ny fitondrana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Ny orinasa sy ny mpandraraha ny asany mamokatra mivarotra raha ohatra izy tazomina ela be any amin'ny tribunal 10 enina 7 taona dia manakana azy tsy asa zany le izy ny fisian'ny ivitoerana fitsaratana tsafidy ohatrany kamo dia amana an'izay olana zay hoe misy ny olana fantatra hoe zao ny azo amana azy amin'ny fotoana fohy sy amin'ny fotoana mety amin'ny fomba mety ho an'ny orinasa tena service ho an'ny entreprise mihitsy zany. Raha ny fantatra dia 20 hatreto ireo raharaha izay novaly CAM. Eto amin'ny CAM zany nisy 20 hatramin'izao ny raharaha novahana tato amin'ny CAM amin'ireo 20 ireo toko hoe 17 angambany misy mpandraraha vahiny ao anatiny fa orinasa malagasy fa fantatrareo mantsy hoe ny orinasa miasa eto Madagasikara tsy maintsy manana statut société de droit malagasy fa betsaka ny vahiny zany manako satria ny vahiny efa zatra an'le fitsarana tsafidy sy le fanelanelana mahatsika malagasy mbola mpahafantarina. Ao anatin'ny arbitrage izay dia tsy maintsy mifanaraka ny mpandraraha rotonta amin'ny fitsarana ny olana. Alohan'ny sy ny olana dia efa tokony misy fifanarahana amin'ny aloha fa raha mitranga ny olana dia hoetedy anivon'ny CAM. Andriamatoa Eric Magamutu avy amin'ny Centre de médiation et d'arbitrage avy atsy amin'ny Nosravavy La Réunion dia nanambara fa fitaovana entina mampandroso ny firenena ny arbitrage amin'ny alalan'ny fiarovana ny fampiasam-bola.